efa ndresaka n'izay tontolon'ny fampianarana izay antsika fa ny fampianarana ambony kosa indray efa manomboka misokatra ny fisoratana anarana ao anatin'ny taom-pianarana 7 eo anivon'ny université ISUP etsy Behoririka mitondra fanazavana mahakasika an'izay moa ny tompona andraikitra. Miomankomana amin'ny fikarakarana ny famoahana ny andiany faha-efatra amin'ireo mpianatra izay mandranto ny fianarana ao amin'ny ISUP na ny Institut Privé Professionnel etsy Behoririka ny sekoly ambony amin'izao fotoana izao. Manaraka fiofanana nandritra ny telo taona ho an'ny fitantanana sy ny lalàna dia manomana ny fikarohana na ny travaux de recherche amin'izao. Ao ireo mpianatra mikarakara ny atao hoe gestion de projet, ao kosa ireo mpianatra manantrika any amin'ny ireo orinasa matanjaka maro, banky, orinasa mpiantohana, orinasa mpandrarana maro, manao fianaran-draharaha na stage professionnel. Ny baccalauréat ao aorianan'ny fivalian'ny fanadinana baccalauréat dia isokatra ny fidirana ho an'ny taona voalohany, faharoa, fahatelo ho an'ny taom-pianarana 4.4 sy ny 5.4. Nanao ezaka maro ny ISUP tamin'ity taona ity ary dia faly satria maro amin'ireo mpianatra zany no tafiditra miasa amin'ireo orinasa maro, orinasa tserasera, orinasa mpiantohana, banky maro isan-karazany tafiditra miasa any amin'ireo toerana ireo. Miditra ihany koa amin'ity taom-pianarana 4.4 ity ny formation à distance izay ahafahan'ireo mpianatra na ireo efa amperinasa manohy ny fampianarana momba ny fitantanana. Lalam-piofanana taona fahatelo amin'ny fitantanana araka izany no hatrehan'ireo manao formation à distance. Ny Institut Supérieur Privé Professionnel eto Behoririka izay mampianatra ny lalàna sy ny fitantanana ary ny toe-karena dia misokatra ny fisoratana anarana ho an'ny formation à distance fidirana 3e année en gestion. Ireo zany dia natokana ho an'ny mpianatra efa miasa manana ny diplôme bac plus 2 na koa olona efa navita 2e année efa miasa ary manana traikefa na efa niasa nandritra ny taona maromaro na expérience mandritra ny 3 na 4 taona dia misokatra ny fanomanana ny diplôme licence professionnelle azahoana fankatoavana eo anatrehan'ny fonction publique. Ny ankabeazan'ireo mpianatra avy amin'ny sekoly ambony ISUP dia saika efa mahavita asa avokoa eny anivon'ireo orinasa maromaro eto an-drenivohitra ary misy ihany koa ireo mpianatra no efa nahatsangana orinasa.